Miarabantsika rehetra toko lasy toko vavy amin'ity alina ity tonga soa atao anatin'ny fandarana manokana eto amin'ny télévision malagasy fandarana manokana natao indrindra andraisana vahintsika amin'ity alina ity Ramatoa Lucie Voloniaina ministre ny fizahantany sy ny asa tanana. Miarabanao Ramatoa ministre tonga soa indray eto amin'ny plateau TVM. Miaraba Girardo Ramambasoa, mpanao gazety ny télévision malagasy, miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra satria antenana sinoana fa Madagasikara manontolo no mijery ity fandarantsika ity ary everiko fa fotoana lehibe ny fotoana ohatrao satria misy fotoana rehefa tsy mifampiresaka dia tsy fantatra tsony hoe iza ny manao ahoana. Ny malagasy raha miteny hoe mpifankatia tsy mifamarafara hoy ny ady ny hafarany dia misaotra ny télévision malagasy manome sehatra ohatr'izao afatsika miresaka mahitsy miresaka mazava amin'ny vahoaka rehetra napindrana fahefana. Mazava ho azy Ramatoa ministra resaka fizahantany sy ny asa tanana no resantsika ato anatin'ity fandarana manokana ity tany ivelany tany ianao Ramatoa ministra nisy hetsika mikarakarain'ny ministera tany nisy ihany koa ireo zavatra maro samihafa izay nataon'ny ministera ahafahana mampiroborobo ny tontolon'ny fizahantany sy ny asa tanana eto Madagasikara. Inona ny voandalana avy any ivelany Ramatoa ministra? Sotra betsaka Girardo, misy ataoko hoe tsindrim-paingotra kely tiako resahana aloha satria mety izy le inona ary zany tsy zany ingeny andrasanay aminao hoe tabataba be dia be ataontsika hoe lilira faralagna amin'ny fampiresahana aloha izay no mahazatra ny olona kokoa hoe fa maninona tsy maintsy makany maninona nandeha tany ahoana ty vola resahana be sy ny sisa ty tsara ihany miteny amintsika mpanaraka ny fandanitra tena ho resahantsika tena ho valiko mihitsy ny fanontaniana iny aza matahotra ianao aza matahotra ny mpijery fa tena marina be ny teninao Girardo hoe tsara fantatry ny olona hoe inona zavatra natao. Ministera ny fizahantany sy asa tanana raha misy ministera kely vola indrindra dia io ministera io anisan'ny kely tsy ataoko hoe farany fa tena aty amin'ny farany nefa raha misy ny takiana vokatra ngeza indrindra dia ministera ny fizahantany satria nahoana isika nosy il continent izy ny fiteny dia manosy atsika dia tena hoe tokony tena ho fanohitra hampiainga ny fampandrosoana ny firenena ny fizahantany dikan'izany zany rehefa tompony andraikitra ianao nampindramina fahefana ianao isana an'ilay andraikitra dia manana didy ianao hoe amin'ny izay moyen kely ananana dia mila mahavita zavatra mihoatra n'izay tokony ho vitan'ilay moyen dia hoe maninona satria fizahantany eny resahana Girardo tsy voantenako ny voalohany ary tsy nitenako ny farany hivezivezy any ampitan-dranomasina satria fampahafantarana ny Madagasikara promotion de la destination izy ny teny frantsay ny tena antony antonasany dia mazava loatra fa ny eto amintsika samitsika afaka atao foana ihany fa ny any ivelany mila mahafantatra hoe misy any Madagasikara zany dia niezaka atao ministera zany rehefa mivoaka ohatr'izao dia tsy hoe ity misy iraka anankiray dia ino no amoaham-bola fa raha misy iraka anankiray amoaham-bola dia mila mahavita iraka telo efatra dimy enina miaravita amin'ilay vola tokony nahavitana iraka anankiray dia izay na le tany satria nresahana foana ilay foara izay tena isaorana an'Andriamanitra fa tafavoaka soma tsara ny andiany voalohany ary tena fahombiazana resahantsika rehefa avy eo fa akoatra n'ilay foara hoe gasikara manja zany izay antony ny voana tany ampitan-dranomasina dia nahavita asa maromaro isika ataoko fiteniko telo fotsiny hoe ilay gasikara manja eo resahantsika avy eo fa talohan'ny gasikara manja dia nisy fionana tamin'ireo sambo lehibe mpitondra mpizahatany na ilay antsontsika hoe bateau de croisière ngeza be i Ponant tany Marseille dia MSC tany Genève dia tena nisy fionana manokana tamin'izy ireo talohan'ny iraka nanaovana ny gasikara manja taoriana ny gasikara manja indray koa izay tena mbola goavana koa dia ny fionana tamin'ireo ataontsika hoe professionnel amin'ny lafin'ny fizahantany tsara ho mariana fa ny frantsay ny anisan'ny destination touristique tena mitana ny loha larana manana ndraikefa ary ho antsika eto Madagasikara dia efatra amby telopolo enina amby telopolo isan-jaton'ny marché touristique atsika neka européenne frantsay dia izay misy mahatonga antsika hoe mitrandraka an'izay ahafahana manamafy orina ilay fiaraha-miasa fantatsika ny olana nisy teo amin'ny resaka maso ivo frantsay zany hoe tsy maintsy tsika zany makaty amin'ilay diplomatie économique any amin'ny lafin'ny fampandrosoana tsy tokony iankina ny lafin'ny politika dia
zay fiaramiasa amin'ireny sehatra ireny ka nisy fionana ohatra amin'izany a Andriamatoa Jean-Pierre Nadira zay tena ataontsika hoe tsy vahiny amin'ny Madagasikara kanefa tena mahafay tanteraka lafin'ny fizahantany a firesahana tamina Andriamatoa Christian Montey zay lehibean'ny Atout France fantatsika hoe iny zany Atout France zany a ary ngeza indrindra namaranana ny titany a dia ny fionana tamin'ireo orinasa maro tao anivony MEDEF international zay nandefa fanasana manokana ho an'ny tenako sy ny ekipa moa zany a etiko ilazana amin'ny Girardot hoe tsy lany laniana fahatany ny fotoana tsy lany laniana fahatany koa izay vola anaovana ny hiraka fa araka le fiteny malagasy hoe sady makakitay no mila laingo dia fitaina avokoa zay rehetra mahakasika ny ampiroboroboana ny fizahantany Girardot. Minisitra ny tanisa ianao teo hoe nihoana tamin'ireo tompona andraikitra na sambo mitondra mpizahantany anankitelo azo heverina ve ny mety hoe andalovan'ireo sambo ireo eto Madagasikara zany? Tany am-panomboana moa Girardot dia sisy anao ina ny voandalana ho avy aritsika ty dia mandraisanao tsara fa sao dia misy latsaka anankiroa ilay sambo nihoanantsika Ponant zay izy io zany bateau de croisière de luxe zany hoe tsy tena marobe ny olona mandeha aminy manodidina 500 hatramin'ny 200 eo dia nefa ireo tena le mandany be mihoatra ny $10,000 ny fandaniana ataona mpizahatany anankiray dia iny aloha tsara ho marihana le mpanao croisière reny zany a tsy hoe le hotelitsika no mahazo tombontsoa aloha satria matetika excursion ray andro no ataony zareo fa kosa 900 isan-jato raha ny tarehimarika ny fampizaran'zareo tany Ponant taminay dia 900 isan-jato nireo dia miverina ary sady mijanona maharitra kokoa no mitondra namana zay zany mangeza be an'ilay approche-tsika any amin'ilay bateau de croisière dia taorian'ny fifampiresahana tamin'zareo rehefa nazavaina hoe misokatra Madagasikara taloha mantsiny be dia be ny fitarainany zareo tsy afeniny zany tsy sanatria hoe manilika andraikitra amin'ny hafa akory fa be dia be ny zavatra nitarainany tamin'ny fomba fiaramiasa tamin'ny fitondrana teo aloha Girardot dia tsy maintsy ny rassurena zareo nampahafantarina hoe efa fanavaozana tarihan'ny président colonel Michael Randrianirina ny misy ao Madagasikara efa gouvernement vaovao tarihan'ny Prime Ministre Mamitena Rajaonarisona ao Madagasikara ary izahay no pirofo afaka miteny mivantana fa ny zava-misy ao Madagasikara amin'izao dia tsy mitovy amin'ny tany aloha zay rassurance zay zany tena ilain'ireny olona ireny satria taloha izy zany raha makaty dia voasakatsakana misy zatra be dia be paramètre na tonga azy ny hemotra ka taorian'ny fampiresahana tamin'ireto Ponant reto dia nilaza izy hoe ao anatin'ny saison zany hoe anelanelan'ny novembre hatramin'ny volana marsa 7 dia anao escale 4 escale eto Madagasikara izy ireo dia fantatsika zany raha manao kajikajotsotra fa tsy lanitsika amin'izay ny fotoana hoe ohatrany ahoana ny mety ho akony zay ny Ponant sambo kelikely fa mpizahatany manana fahefa mividy ambony dia zay fa ny faharoa tena nafinaritra ihany koa dia ny fandehananay tany a Genève Suisse zany dia noho ny fionana tamin'ny MSC Croisière. MSC Croisière matetika tany amin'iny atsinanana iny no nandeha. Anisan'ny taraina zareo tamin'ny fitondrana teo aloha ny hoe be dia be ny tombontsoa ny entiny ho an'ny Madagasikara. Fa naninona izy no niato kely. Niato izy satria nisy fifanarahana tsy milamina teo amin'ilay fitondrana teo aloha ry zareo ary anisan'ny nampalahelo azy mafy sy nitsondriny ny fanagadrana. Tompony andraikitra ny zareo taty amin'ny firenentsika nefa ry zareo dia tena anisany mamokatra asa ho an'ny tanora manao fampiofanana izy ho an'ny tanora te hiasa ho tatsambo ary anisany angambany eo amin'ny 20 isan-jato na radiso zany 10 isan-jato eo angambany ny mpiasan'izy ireo maneran-tany dia malagasy zany hoe afa-po be mihitsy izy amin'ilay qualité de service ny tanora malagasy misehatra manao ny asan'ny tatsambo dia izany rehetra zany ataony akoatra ny mpizahantany entin'ny sambo nefany dia voasakatsakana le izy eo ihany moa zany le hoe lalovan'ny cyclone matetika tao masina dia nisy olana sy ny sisa fa rehefa mifampiresahana izy zareo ohatran'ilay nyresantsika teo hoe namafisina ny fiaramiasa ary MSC Croisière tsara ho fantatsika ihany fa larana fahatelo erak'izao tontolo izao fa larana voalohany ao Europa amanarivony ny sambony zany MSC Croisière izany fa misy ampahany vitsy amin'ireo le manao le bateau de croisière ary le bateau de croisière dia tsy kely manodidina ny 3,000 ny farany kely indrindra mpandeha entiny hatramin'ny 7,000 dia rehefa ny fampiresaka tsara tamin'izy ireo dia anankiroa no nafinaritra be tamin'ny resaka ny voalohany dia hoe
amin'ity saison ty izy dia intelo ano andala eto Madagasikara afaka manao kajikajy indray tsika zany fa ny taona 7 izy dia indroa mandalo ny antony moa zany dia nazavainy teo hoe efa zava-dehibe aloha zay atsika efa ngeza be zay kanefa zao no lazainy ary ty tena tiako ifantoka tsara tsika iaino azy fa ty anisan'ny vokatra ngeza be nentina fa hoe raha tozy izy ny serana tsambo aty atsimony Madagasikara mety Fort Dauphin io zany na Tiliara ka amboarina itarina anaraka ny fenitra afaka mandray ny bateau de croisière ny MSC dia afaka mandalo manao escale isan-kerinandro aty Madagasikara ny sambo MSC zany raha ataontsika tsotsotra zany dia zao hoe raha vao manaraka ny fenitra takindry zareo io serana tsambontsika io dia atao zany ny kajikajy fa farafahakeliny 3,000 mpizahatany isan-kerinandro no andala eto Madagasikara ary ny tena izy fa nisy fiara-miasan'izy ireo tamin'ny Durban dia nanao izy ny MSC mihitsy no niantoka ny fanamboarana n'ilay serana tsambo dia afaka mahazo an'izay escale hebdomadaire zay dia niresaka izy ireo fa tena vonona tanteraka ifanometanana amin'ny fitondrana malagasy anamboatra ilay serana tsambo dia manao fifanarahana moa zany eo mety hoe afaka mampiasa izy fa tsika koa mampiasa en même temps fa rehefa tapitra kosa ny fiampitona fifanarahana dia miverina amin'ny vahoaka malagasy ilay serana tsambo efa namboarina fa ny tombony atsika ao anatin'izay dia hoe miverina tonga isan-kerinandro eto amintsika zareo ngeza be zany ho an'ny fizahantany ity koa ny anankiray tena nafinahitra mangataka izay ozy izy mety zavatra kely ty ary ty resaka ty moa mitodika any amin'ny mpisehatra eo amin'ny lafin'ny banky zany amin'ny toerana rehetra ozy izy ilay misy anaovana escale dia tena mankasitraka izy ireo ary mankafy tanteraka ny fametrahantsika andreo mpanao asa tanana satria vao midina zany ilay mpizahatany dia avy dia mividy avy hatrany manjifa izay zavatra amidy mpanao asa tanana antsika eo fa mba fangatahana io izy mety zavatra kely ty fanova zavatra ngeza be dia zao mba hasivo distributeur de billets automatique de banque izy eny amin'ireny toerana reny ny tanjona zany dia vao midina ilay olona dia manao retrait izy dia laniny eo ny volany misy teny frantsay zay nafinaritra anay anisany nampiazakazaka anay tamin'ity resaka ity Girardot hoe quand un bateau de croisière passe des pluies de devises tombent inona moa fa tsy hainy tetavintsika ho an'ny Madagasikara dia izay zany angambany amin'ny tinako amin'ny ankapobeny ilay resaka bateau de croisière Ponant sy ny bateau de croisière MSC teo zany hoe tena vokatra na misy loha zany zay na tsisy efa hisy ho avy ry zareo fa andeontsika hiazakazaka ny amin'ilay hoe niezaka ataontsika androany ahitantsika vokatra afaka herintaona afaka roa taona nampanantena izy ireo fa vao mety amintsika fotsiny fiara-miasa dia afaka miroso avy hatrany amin'ny fanatanterahana an'izay manikitika sekula matominisitra laza ianao teo hoe amin'ny taona ho avy zany no avy le asambo Ponant mety efa manana-pakady ve zany tsika andraisana amin'izay satria maromaro eny le escale ho ataon'izy ireo izy io tamin'ny fotoana ny aonanay tany dia hoe tsy nandeha amin'izao fotsiny fa efa nentina avokoa ro 10 escale natolotsika eto Madagasikara reto ange azo andalovany ato any andalovany anisan'izany ohatra ezaka natao ministera ny amerina indray ilay dinosaure ny Majunga nentina taty Antananarivo dia averina ny Mahajanga hisintomana mpizahatany anisan'ny resahana an'izy ireo hoe ho avy ny fotoana ilancena ny officiellement tena azonareo atao mihitsy amin'iny fotoana iny mandalo dia mijery ny tantara sy ny sisa zany hoe efa nomena azy avokoa ireo toerana rehetra azony lalovina matoa natolotry ny tsy tahiteny frantsay mihitsy raha voalazako atao matoa natolotry ny ministera izahay tamin'izareo ireo toerana 10 azony iantsonana eto Madagasikara dia satria efa afaka manao an'izany ho an'ny Ponant tsina kelikely le sambo fa tsy tena le ngeza be ohatry ny MSC ndraisantsika teo zay ngamba ny resaka bateau de croisière nilaza ianao teo efa nisy ihany koa fionana teo aminareo ministera sy ny MEDEF international ireo orinasa ao anatin'ny MEDEF international ina indray mety hoe votoatin'ny resaka sy fifanarahana natao tao anatin'izay mizara roa kely le Girardot
le medef ao farany fa talohany medef le niona tamin'reto olona goavany eo ami'sehatry ny fizahantany reto a Jean-Pierre Nadira moa mahafantatra azy tsara ny mpisehatra rehetra na eto Madagasikara na manerana an'izao tontolo zao dia malala hoe izy zany Jean-Pierre Nadira izany a ny azy manokana moa dia tsotra hoe napahafantatra izy hoe zany Madagasikara zany a raha ifaninana amin'ireo firenena efa mandroso be ohatra hoe plage fotsiny na ohatra hoe manana daholo ny olona marina tsika fa manana kanefa ozy izy a ao anatin'izay a dia mila jerena hoe inona mampiavaka anareo ohatra zany zao hoe anisany manakana ny olona tsoaty le resaka crédit carbone satria lavitra loatra le lalana dia manimba tontolo iainana zany le voyage lava be fa ohatra ozy izy hoe ny fananganana karazana label écolabel ohatra zany hoe ao Nosy tsika dia mitenitsika hoe tsy voatery anafatra orange avy aty Antananarivo anaovana ranomboankazo ranomboasary satria sady mitombo ilay crédit carbone no lafo vera ray mety ohatriny fa mety etsy amin'ny 10 metatra na etsy amin'ny 2 kilometatra misy manga izay tsy ananan'ny hafa fa ananantsika ary manana ny tsirony sy ny maha izy azy manokana dia ino ny atao dia ampahafantarina an'ilay olona mihitsy tena autant que possible dia tena tsy mandeha lavitra izay fa ny eto amin'ny manodidina no angalana ny akora fototra rehetra ho amin'ny sakafo ohatra izay teneniko anao izay tena misy akony be any amin'ny fotom-pisaina ny mpizahatany zany indrindra ny Europeana be dia be ny toro-kevitra nalefany teo a be dia be ny fanatsarana vonona izy fampizara fampiofanana sy ny sisa hojerena moa satria niaraka tamin'ny teknisiana natao anatin'ireny fionana ireny izay hisorako manokana eto a ny ny filankevim-pitantanan'ny Confédération du Tourisme CTM zany a Andriamatoa Lita torak'izay koa ny vice-président sady président formara teo a Andriamatoa Johan Plessa izay nanao ny appui technique tamin'ireny fionana rehetra ireny tao anatin'izay koa nisy fionana tamina manampahaizana manokana fandresako teo a Andriamatoa Panayotis Vangelis Christian Montey izay ndresako hoe lehibean'ny Atout France ny Atout France manambatra raha eto amintsika zany dia ohatrany hoe fitambaran'io NTM CTM fitambaran'ireo rehetrarehetra ireo dia izy a tena nifampiresaka taminay ny zavatra nyraisan'izy telo mirahalahy dia zao hoe manana zavatra tsy ananany rehetrarehetra Madagasikara na lafo ny fandraisana no marian'ny olona mihitsy io accueil atsika io hoe tena miavaka ary tena tiany mpizahatany a ny fananantsika an'ireo endémicité izay hatrany amin'ny 20% isan-jato eto Madagasikara ny gastronomie malagasy izay tena sady hafa mihitsy ny tsirony a no azo mora kely amin'ny volan'zareo ny mividy anazy ary iny moa ndraisahana foana hoe sa manokana tena tsy androko izay hodiana fa tsy afena hafa mihitsy le aty amintsika be dia be misy zavatra ozy izy tena aza hovaina fa ny any amin'ny lafiny tokony hatsaraina no hifanohanana dia iny connectivité aérienne iny moa tena resahana be mihitsy zay nresaka tamin'ndrareo fa le MEDEF international amerina kely ako hoe aiza le contexte zany ny filohan'ny fanavaozana président Michael dia tany France raha tadidinareo tsara volana febroary ary nisy tetikasa be dia be nosoniavina niaraka tamin'ireo MEDEF international ireo tao anatin'izay fifanaovantsony izay Girardot ny anankidimy tamin'ireo dia tetikasa mahakasika ny fizahantany ka ny teto amin'ny ministera dia nanaiky rehefa nanao fanasana manokana invitation nominative nalefa ny MEDEF international ho an'ny tenako sy ny équipe-ny tourisme eto Madagasikara moa zany niaraka tao ny technicienne ny DG ny tourisme niaraka tao ny directeur communication sy zareo teo amin'ny CTM izay fandresahako teo dia namala ny fanasan'izy ireo hoe aiza ho aiza ny fanatanterahανtsika ilay tetikasa anankidimy mahakasika ny tourisme voasony tao anatin'iny dia navirina foana zany hoe reto ny zavatra tsy maintsy jirentsika malaky dia malaky fampiresahana tao ny sécurité dia nazavaina tamin'zareo teo izay le diplomatie économique resahako anao nazavaina tsara taminazy hoe efa miova ny situation any Madagasikara sika kosa miara mahita an'izany efa tsy tahaka ny zavatra tany alohatsony ary iveriko fa misy akony be mihitsy le maha hoe olon'ny moa zany ny filazana zany le filoham-panjakana antsika tsy civil fa miara tena hitako hoe misy akony mihitsy ary tena mampilamina zavatra maro eo koa moa zany fiaraha-mientan'ny OMC foana raha ho mizahatra mitranga fa isika no mila miara manao le communication positive hoe tsy zany ntsony any Madagasikara ny faharoa dia le teneniko hoe connectivité aérienne teo le hoe adiny firy izy no mandeha roplanina ho aty inona ny anamorana an'izany efa iarahanay sy ny ministry ny
fitaterana mijery ny ahafahana manamora nyreny a fivezivezena rehetrarehetra ireny ary ny teboka fahatelo moa zany a dia izay lendresana teo zay fanazana le hoe fanalana le hoe travel bam tsy maintsy rahantsika miasa amin'ny ministera andrarambahiny izy iny mamora an'ireo ambassadeur rehetrarehetra eto amintsika hoe tena le tena izy eto Madagasikara amin'izay resahana satria iresaka foara gasikara mantsika rehefa avy eo fa tany dia tena nisy vazahanteny mihitsy hoe maninona izy izy ny tsy hitako any anaty agence de voyage hoe tia le Madagasikara dia hoe aza makany il faut surtout pas y aller dia zay hoe diso be zany fa zahay fa 7 andana taty Madagasikara io raha matoy io mety azontsika alefa rehefa avy eo ny zatra andresahany fa hoentiko ilazana zany hoe miroso hoe any amin'ilay fanatanterahana an'izay soniavina ary anisany naverina noresahana tao ilay zavatra nangatahany MSC dia hoe ny anafainganana ny fanatanterahana n'ilay seranatsambo Tuliara sy ny serana mpiara-manidina fa ohatrohatrany hoana marina raha matomindrisitra ny hoe ina le fipetra takin'le sambo MSC amin'le any iverenantsika kely le resaka amin'le hoe seranatsambo hitarina manao ahoana mety efa namariparitra ve izy hoe serana sambo ohatrohatran'ny zao no mahazaka ny sambonay sa iny moa zany tsy hoe ny ministra akory super humaine dia mahafehy anjahatra rehetrarehetra fa tena misy ataontsika hoe spécificité technique tsy maintsy hidirana ary taoriana fampiresana tamin'ny MSC dia efa nisy sahady ny fifandraisana sy fifanakalozana amin'ny teknisianna MSC mahafantatra ilay kalitao sy fenitra tedavin'izy ireo ahafahany miantsona eto Madagasikara sy ny teknisianna antsika ty izay ifandray mivantana amin'ny teknisian'ny ministerany fitaterana zany hoe io tsisy asa vita ray zany fa tsy maintsy en synergie mifanohana mifanampy ao anatin'le izy dia izay no mahatonga le hoe any amin'le spécification technique satria ry zareo mihitsy manolo tena hoe afaka ataonay mihitsy le fanamboarana hamaly an'ilay fenitra takina zany dia tsy misy hoe sanatria ohatrany tamin'ny andro taloha hoe ataony kianja dia avy eo tsy mahazo homologation sy ny sisa fa tena hoe nanolo tanana mihitsy zareo ary ny teny hoe ny fahitanay ny fanavaozanao a Madagasikara dia tena mampisy confiance be anay hoe iverina ary zay iresaka aminareo andahoanao zavatra miaraka ho fampiroboroboana satria zao tokoa ny aloha vetivety fa tadidiko tampoka le izy hoe taorian'le ady ao Iran sy Israël dia lasa mievite an'le canal de Suez daholo ny sambo inona ny antony zany vokatr'izay dia tsy maintsy zany mandalo atao ambadiky Madagasikara atao nelanela Madagasikara sy Afrika ny akamaroan'ny sambo dia iny tenena hoe au lieu de andalo fotsiny ve maninona raha ndao dia fantaro le Madagasikara zay ny tena natao tany dia isorana an'Andriamanitra fa tafita somatsara tamin'izy ireo ny afatra ary dia tamin'ny kafanampo no nanolorany tanana fa vonina iroso amin'ny fanatanterahana zany ezaka rehetra natomboka zany Girardeau resaka fizahatany foana zay voaresakitsika izay taminao tany Frantsa ve mba nisy resaka mahakasika ny asa tanana satria ny ministera tantaninao dia ministera ny fizahantany sy ny asa tanana tena marina mihitsy zay indraindray raha inina tenena mihitsy tourisme io fa tsy artisanat tsy fa fontenkely fotsiny hoe taorianany nandraisako ny andraikitra dia na ny fomba fiaina teo anivon'ny ministera aza Girardeau dia novaina na ny fananganantsaina ary zao ny ane dia mizara makeny andavamamba any amin'ny artisanat dia makatia Tsimbazaza amin'ny tourisme tena miezaka arak'izay azo atao mihitsy apakatra n'ilay lentany asa tanana ilahatra amin'ilay fizahantany voandresahako teo tamin'ny MSC Croisière tsy ny mpisehatra ao amin'ny tourisme keny mahazo tombony amin'ny MSC Croisière sy ny mponao fa ny mpanao asa tanana izay mivondrona eny amin'ireny toerana anaovana fiantsonana ireny tena fitsinjovana zany ary manao ahoana ny akony hoe eo ilay olona dia manao retrait dia eo dia mandany ny volany eo aminao asa tanana zany tena iresaka asa tanantsika satria asa tanana ary fijerena manokana ny asa tanana no antony karakarana n'ilay foara Gasikara-manja tany Frantsa i Girardeau inona moa azavaiko ihany aloha ilay contexte hoe volana novembre ny tany Frantsa voalohany vao nipetraka dia nisy ilay salon atao hoe Solidarissimo tany Colmar fa tamin'izay nanaratra hoe andao mba hiona amin'ny diaspora satria ny diaspora antsika dia tena nanohana nafatsika tonga tamin'izao fanavaozana izao ary hatramin'izao mbola mendrika omena fankasana fisorana foana tena maniry aho hiona amin'ny diaspora
isotra mivantana tamin'izay rehetra nataon'izy ireo zay telo data amin'ireny tena hoe reraka raha tsy teo zareo nampahery isan'andro miantso miara-miaritory aminay ngeza be zany aloha andeha isotra ny diaspora rehefa niona tamin'ny diaspora nafinaritra be ny fionana feno fankatiavana fihetsepo dia nanomboka nanolo-kevitra zareo inona ny azonay atao fanampiana ny fizantany sy asa tanana dia teo zany no nisy n'ilay couple zay isorako eto Andriamatoa Michel sy Oliva Bordeaux mivady hoe manana an'ity terrain ity zay domaine du coq noir aty Suèvre inona raha matoa minisitra no andao ataontsika miaraka ho fampiroboroboana ny fizantany sy ny asa tanana teo niteraka le tetikasa nantsona avokoa ny diaspora hoe andao ifanometanana satria moa tsy mpanambola be le ministera ary tsy ministera raha teo moa no mikarakara hetsika toy ireny fa tsy maintsy ny ONTM ny anay ny office no organisme mikarakara ny promotion dia rehefa tsy dia tena nisy betsaka loatra atao lay lafy ny arabola dia mazava loatra fa tsy afaka ho tazominao fotoana ny diaspora hoe tsy maintsy manampy anay amin'ny zato isan-jato ny fotoana anareo ianareo fa nisy kosa diaspora tena nyteny ndao raha matoa minisitra atao ara fa anampy zahay dia mingamba tsy hadiso mba singaniko manokana eto akoatran'izy mivady ny resako teo dia misy any Andriamatoa Andro sy Jonary zay ao anatin'ny diaspora tena hoe atrambo voalohany atrambo farany nanampy resaka kely an'izay satria nisy koa ny mpiara-miasa taty Madagasikara dia ny OQG zay tena nanampy be tamin'ny fikarakarana ny dossier andreo na dia maro aza no nahazo refus fa nisy 30 mahery teo nahazo visana izany na zany ngeza be zany dia mpanao asa tanana avokoa ny akamaroan'ireo ary ireo mpanao asa tanan'ireo dia tsy le intermédiaire tsy le hoe ianao manao dia vidiko ny entanao dia aveo za hivarotra ny ianao tsy zay fa ianao mihitsy no andao hoentina iona mivantana amin'ireo olona zay tokony hividy ny entanao ireo olona mivantana zay tokony ianao fifanarahana aminao akakomandy aminao dia zay niezaka natao tamin'ny gasikara manja iny raha tsy diso fitaditiako manodidina ny 70 hatramin'ny 20 teo ny trano eva asa tanana avokoa ny akamaroany tena mpanao asa tanana ny mena sehatra ary tia mba tiako tsindriana kely hoe tena fahombiazana no amezana an'ity gasikara manja ity satria nahoana na dia tsy nisy aza teo am-pelantanana resantsika ny 700 millions fa za matahotra nareo fa na dia tsy nisy aza teo am-pelantanana dia tena amanarivony no tonga nitsidika nefa andihany voalohanytsika première édition fa amanarivony no tonga ary empolo hatramin'ny 520 isan-jato mpitsidika dia vahiny avokoa tena tsisy afa-tsy hoe tena naverina reto aty anatinay le hoe zao le Madagasikara ho an'izay efa nandeha fa dia hoavy zahay misaotra tamin'izao finiavana nataonareo zao misy ny tena hoe zao ve le Madagasikara tena tsy maintsy andeha zahay sy ny sisa ny teny anzatro ny adjoint au maire ny tompony andraikitra rehetra teo nitoerana dia entina ilazana zany hoe tena sehatra nomena ho an'ny mpanao asa tanana Girardot iny gasikara manja iny ary ny fiangaviana mafy zay nazo anay tany moa dia hoe tandremo sao dia kivy hoe sarotsarotra ny fanambo rehetra tsy maintsy noezahana noresena tamin'ity voalohany ity ka hoe kivy fa tena miandrandra mafy ny andihan'ny faharoa zay anisan'ny resahana tamin'ireo professionnel tao anatin'ny tourisme koa zay ny hoe tena tsara be ozy izy ilay finiavanareo hoe tsy miandry ny avy aty anatona fa ianareo no manatona n'ilay tsena dia mampiseho hoe zao ny kolotsainay zao ny maizy azy anay zao ny asa tanana aty aminay ny tsindriana mafy mihitsy ka zahay ozy izy dia eo ifanometanana anao azy faran'izay ngeza sy goavana amin'ny andihan'ny faharoa zay angamba ny azoko resahana makasika an'ilay gasikara manja Girard efa ndresaka an'izay gasikara manja zay ihany sika raha matoa minisitra araka ny loazany atao miteraka resa be taty Madagasikara ny hetsika anatrehanareo tany Suèvre iny ao ireo nilaza fa nandehanakany ny ekipa ny ministera izay nitarihanao dia nandany vola 700 tapitrisa ariary manahoana makasika an'izay tsy andrinareo mihitsy iny hovalitsika tsara mihitsy alohany resako an'ilay izy dia tehiteny aloha eto hoe tsy manana fahefana ikirakira vola na ariary aza ny ministera amin'ny fikarakarana hetsika tahaka itony averiko ihany le mety teknika be ty fa tsy maninona fa mendrika hafantatra an'izany ny vahoaka malagasy
rehefa misy vola ary nangatahana mihitsy zany tsy zatra feny zany Girardot nangatahana teo anivon'ny conseil ny filan-kevitry ny gouvernement sy ny filan-kevitry ny ministra hoe ikarakaran'ity hetsika ity isika fampiroboroboana ny fizantany sy ny asa tanana afaka afindra makany amin'ny ONTM ve ONTM le tena inge tokony ikarakaran'ity hetsika ity ny vola mba afana mikarakaran'le hetsika nananaiky azy reto anankiroa reto satria somary efa tara ihany lay processus rehetrarehetra zany dia tsy niabotira ilay appel d'offre l'appel d'offre satria zay mihitsy ny hoe tsy nambaritra ara-dalàna io mandefa ny ONTM hoe iza nanao azy sy ny sisa de vokatray zavatra izay zany de tsy nisy débloqué na ariary azy amin'ity vola resahana ity ny fikarakarana ny gasikaramanja andiany voalohany izay no amerimberenako hoe tena feno fisaorana ny diaspora nresahako teo Oliva Bordeaux sy Michel Bordeaux mivady nresahako teo John Arsiand sy ny équipe technique rehetrarehetra niaraka tamin'ny tany resahako eto reo mpanakanto tena hoe tamin'ny fony nanolo tanana anay Prince Samuel Abody Felaniary resahako teo ny teto Madagasikara akoatra ny ONTM zay tena hoe nifampitantana tamin'ny ministera tamin'ny fikarakarana dia tena nanampy be koa ny OQG zay tena teo anilanay ary tena namaolana tamin'ny fotoana rehetra hoy aho hoe zany fifanomezan-tanana zany angely kolotsaina malagasy tia nampitainy ary ny baribary tamin'iny gasikaramanja andiany voalohany iny Girardot fa tsy voatery miankina amin'ny moyen afana manao zavatra tena tsy maintsy nentina ny mpiara-miasa satria vokatr'izay hoe limité ny moyen tadio tsara koa fa raha mitondra olona maro be tsika dia manana adidy sy andraikitra manao zay iverenan'ireny olo ireny malagasy somary misy mampalahelo misy laza ratsy kely rehefa mahita sehatra makany dia tsy miverina dia tena zay le hoe engagement fandraisana andraikitra hoy aho hoe tsy misy afa-tsy sika mpiara-miasa ihany no andao tena anao zay afana mi-encadrer tanteraka ary miteny anao aho fa raha tsy nisy ny équipe ministera tany an-toerana sahirantsika na ny logistika satria tena nanampy ny diaspora fa araky ny tenika tsy karamainana izy ireo hoe dikan'izany tsy afaka terenao izy hoe zato isan-jato ny fotoanany tsy maintsy hiaraka aminao eo akoatra n'le vitsivitsy ny tany saiko teo fa kosa tena nanampy ny mpiara-miasa ary eto ngamba tsy dia fanao fa mba hanaroatra kely an'ity fotoan'ity Girardot hoe isotra manokana ny mpiara-miasa rehetra teo anivon'ny ministera tena hoe vitatsika ilay fanamby mapakatra tsy mbola nisy tanatin'ny 10 taona moa izy ny ankizy zany hoe tsy maninona ho ana voahenjika raha fa normal ny ho azany fitiavany vahoaka ny firenena ny mahasaro-piaro azy atao ahoana ny fampiasana ny vola tena rary ny sihitsiny ary manana zo afantatra ny marina ny malagasy fa ho afotsiny dia zao hoe fanamby hipetraka ho tantara mandrakizay ny hoe raha nentinao le mpiara-miasa dia nentinao ny asa tena nanao zay tokony atao ary misy akony satria zay olona rehetra nanatrika dia afa-po tao anatin'le izy na izany aza miresaka nyity fitsinjato tapitrisa ity ianareo dia za akory raha miteny eto dia raha hitanareo hoe mitsika tsy hoe robot akory ka tsy andaira ninina mihitsy fa ny fanelezana vaovao tsy marina anie dia enjehan'ny lalàna tena azo atao tsara ny manenjika tsy misy pirofo ny zavatra rehetra resahana tenitenenina fotsiny anosorapotaka olona anankiray so ihany moa le fotaka fa efa tena tsara ambina ambavaka angamba dia misosa le izy dia tsy mijanona amin'ny tenako fa hoy aho hoe azo atao tsara ny manenjika n'ireny ataontsika hoe affirmation gratuite tsisy pirofo ireny Girardot ary zao koa nefany akoatran'izay tena misokatra tanteraka ny ministera misehatra fanaraha-maso rehetrarehetra tsika ny afaka mampiantso an'izany karoy tena jereo tsara ilay fitantanam-bola ara-dalàna ve sao dia mba laingany ary zany fa nentiny daholo le vola azo atao nge zany dia rehefa tonga eo pirofo dia tena tsy mety le pirofo fa dia laninao le vola fa tsy marina azo atao zany fa raha tsy misy le pirofo dia tena sarotra be mihitsy ny manao zavatra ohatran'izao raha personnalité politique hafa no nanaovana izay natao tamiko mety ho nanahirana fa misy fotoana tena tsy afeniko anao maro be no miantso hoe mila mitory ianao raha mato minisitra fa tafahory ity zavatra ity ary fantatra foana ange le pejy mamerimberina manao azy fa nandinika kely Girardot dia ho za hoe tena kristianina dia rehefa kristianina dia miteny hoe ay ny famaliana ho Jehovah dia aloha izy ny amaly fa ny faharoa koa dia zao hoe tena mbola manana préoccupation sarobidy lavitra noho ny fitoriana azy ireo
dia ny fampandrosoana ny fizahantany sy asa tanana eto Madagasikara. Azafady fa saika adinoko tena ifonako misaotra manokana andreo tanora malagasy tena mamony foko ireo ao Akachan sy Arago fa dia tena nafana ny gasikara manja enikaja enimboninaahitra mihitsy tsika malagasy nreare mihitsy rehefa ny teny ny vahiny hoe festiva be mihitsy nareo noho ny fisianareo tanora. Misaotra manokana ny Talemralata le ao Akachan sy Arago fa tena reny atao hoe fientanam-posy fiombonan'ny malagasy mankasitraka. Mbola manampitoana kely tsika raha mantoministra fahombiazana hoy ianao teo ny andiany voalohany tamin'ity hetsika gasikaramanja ity azo eritreretina ve ny sy ny andiany manaraka? Tsy ataoko hoe azo eritreretina ve ny sy ny andiany fa tsy azo eritreretina ny tsy sy ny andiany manaraka. Tsy azo eritreretina satria tena nangatahany maro ary iny moa zany tena hoe tolo-tanana avy amin'izy mivady le toerana hoe andao atiany atao le izy tena ezahanana rindra arak'izay tena eniko hoe moyen rehetra nisy teo ampelantanana zany fa ny andiany faharoa dia izay teneniko anao zay hoe rehefa hitan'ny olona ianao hoe mihetsika nanao zavatra dia izy ny olona andao ampina dia andao atao ngeza lavitra dia andao tsara lavitra. Za tena miteny hoe raha nanomboka ny zavatra rehetra teto Madagasikara tsika izay telo mianatra zahako baba Clémence dia nisafidy an'ilay tsy manaiky lembenana za tsy tonga ho azy angamba ny fotom-pisainana iny fa tsy mieritreritra hijanona mihitsy fa andao hanohy foana. Na izany ara misy fanamariana tiako atao ihany satria ao anatin'ny fanavaozana dia izay foana no ary normal zany angatany vahoaka malagasy hoe aiza ny résultat mila zao dia zao aiza ny vokatra dia tiako foana ny manindry an'iny satria rariny tokoa tsika raha hiteny an'izany fa ho an'ny fizahantany indrindra ho an'ny vahiny maka fotoana izy eo amin'ny herintaona hatramin'ny roa taona eo alohan'ny anampanevitra hoe aiza izy zany hoe ny zavatra atao momba ny fizahantany dia mety afaka herintaona na roa taona vao hitanao ny vokany fa raha tsy zao ianao dia manomboka dia mbola tara koa ny fiatraikan'izay. Zay zany tsara ho fantatra dia izay koa ny tiako tenenina hoe tena ilay sehatra ny jerentsika ilay secteur amin'izao fotoana ampindramana ny fahefana zao dia manana adidy ametraka ilay atao hoe fahefam-panjakana manoloana n'ilay tsy miankina tsy maintsy miara-miasa ny tsy miankina sy ny fanjakana fa hatramin'izay olana ny fiarahandreo nanaporofo an'izany ny fiarahana tamin'ny ONTM tamin'ny gasikaramanja fiarahana tamin'ny CTM tamin'ireo rencontre samihafa hoentina ilazana hoe azo atao tsara ny mifedere ary raha misy ny dian-tanana nentina teo dia tena zay no mba iriko ho tsaromby sehatra rehetra dia zao zany ao anatiny ataontsika hoe mandra-pifatra ny 7 dia izay no mba fanamby aty anatiko ary tiako ho fantatra hoe tiako ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetra hoe io roa taona io tena tokony mipetraka tsara ny bazy solide socle ny atao hoe fizahantany sy ny asa tanana eto Madagasikara. Petraka io fantatra mazava makaiza ny lalakombana afaka 10 taona makaiza afaka 30 taona ary na iza andraikitra n'le toerana eo dia tsy hoe simba le secteur ka tsy hitondra vision vaovao indray zany fa dia iny lalana iny no hamarinitsika matoa ny olona tonga amin'ny hoe firy millions de touristes firy milliards de recettes dia satria efa ezaka ny taonany maro zany raha te handroso zany tsika dia tsy maintsy manana an'izay lalatsaina zay ary tiako no mizaran'izany avahoaka malagasy rehetrarehetra hoe zay le lalatsaina hitondrana azy tanatin'iny tsara homariana ihany fa tamin'ny herintaona na mbola tsy teo raha dia efa nisy ny fiara-miasa tamin'ny Bloom Consulting mahakasika ny plan marketing de la destination izy io 2026 hatramin'ny 2030 ny ona mivantana izahay sy Andriamatoa Philippe tompony andraikitra izy io efa nomeny amin'ny fomba ofisialy ary tokony efa iroso amin'ny fanatanterantsika amin'izao fotoana izao mahitana ilazana zany mipetrapetraka avokoa inona ny action miandry antsika ao anatin'ny roa taona inona miandry antsika afaka 4 taona inona ny objectif sy ny sisa zany rehetra zany dia ao anatin'ny ezaka atao ho an'ny fizahantany sy asa tanana avokoa Gérard Tao. Fantaniko farany Ramatoa Minisitra raha nisan'ny mpizahatany tonga eto Madagasikara dia manodididina ny 530 hatramin'ny 900 isan-jato frantsay amin'izao tsika ny ministera mbola any amin'ny frantsay no mitady lalana mety misy paikady ve dadavana ampitomboana isa ireo mpizahantany avy any amin'ny firenekafa ho avy eto amintsika. Tena be dia be ny ezaka atao tsika moa ty nresahan'ny olona loatra ny ditany Frantsa dia Frantsa nresantsika fa talohan'izao hoe netany Tunisia Tunisia izay tena anisany manana ny maha izy azy amin'ny tourisme de masse izy mimponina ao aminy 12 millions fa ny mpizahatany 11 millions
ilazana hoe tena mitovy amin'nisam-ponina nisam mpizahatany anisan'ny traiky efa ngeza be ary ny ona mivantana ny tenako sy ny ministry ny anjareo ny tourisme sy artisanat koa mikambana dia ny ona izay mianada tany nisy fanaovatsony efa vita tany aloha dia miroso amin'ny fanatanterahana zavatra telo mazava moa zany resahana ndray dia lafi ny fampiofanana ananantsika kalitaona tourisme mendrika ny tsena iraisam-pirenena dia ny faharoa dia ny fananganana fotodrafitrasa na mandray be diaibe atsika ka tsy ampy ny hôtel sy ny chambre dia inona ihany moa zany izay ny lafi ny faharoa ary ny lafi ny fahatelo moa zany dia le fanamorana le connectivité miverina foana io satria izay zao raha mandeha Tunisie zany nakao Maurice aloha vao Maurice mbola mandeha Dubai zay vao mandeha Tunisie saika 420 ora zay vao tonga dia reny zany le mampienina nefa ohatra hoe ho an'ny Italie izy na ho an'ny Rome zareo Tunisie adiny ray dia tonga dia misafidy ary izy ho aiza dia ohatran'izay le hoe reny zany zavatra tsy maintsy jirentsika ao anatin'ity CRT raha tiana mpandroso tiako tenena tena mivoaka délégation malagasy mafonja no lasany Russie amin'izao fotoan'izao Russie izay teneniko anao fa tena hoe anisan'ny mpizahatany mandany vola betsaka indrindra ihany koa voavy ny fanaraka tamin'ny Russie ohatra Egypte dia fa 1 million de touristes russiana ny tonga tany amin'izy ireo dia isorako be dia be an'Andriamatoa prime ministre sy ny ekipa rehetra miaraka aminy ihany fa anisany ho resahana ny anamorana ny connectivité Russie Madagasikara zany hoe tsika zany tsy mianona le tsena efa eo karakaraina no ny diplomatie économique ho ateo sy ny hoe rehefa misy aloha kolokoloy tsara fa amboarina ihany koa ny hafa ahafahantsika eo amin'ny telonjato aono moa zany telo alina sy telo hetsy 330 000 touristes amin'izao fotoan'izao no ny lafiny rehetrarehetra hoe ny zavatra ny ainatsika tamin'ny fanavaozana reny tao anatin'ilay tolona izay natao sy ny izay teneniko hoe mbola vao mifonde tsara ny zavatra rehetrarehetra tsika dia mbola mafimafy ny apakatra ny na izany ary tsika fa tena manao ny ezaka rehetrarehetra tsika tsy hijanonana amin'izay isa zay fa hitombo hatrany manapitra ihany ny fotoanantsika atao anatin'ny fandarana manokana raha matoministra so misy afatra farany amaranantsika ny fandarana misaotra indrindra misaotra tamin'ity fotoana ity satria fa tany dia tena tsy androko mihitsy atongavana hoe tena te hiresaka tsy hoe akory hoe manana tsy maintsy manana compte à rendre amin'iza fa aty anatinao mihitsy ny sy tafandrimandro hoe manana tebitebisia ihany olona aloha ampahafantarina ny olona ny mazava sy ny marina rehetra dia mino fa nanampy be atsika sy ny vahoaka malagasy zay fandarana zay dia isorako be dia be ny télévisionna malagasy misy ahatra kely adiniko fotsiny Girardot dia ilay menimenina mahakasika ny fiakaran-tany fidirana any amin'ny parc national ataon'ny Madagascar National Parks na ny MNP zay nampitabataba be dia iny angamba dia eto no manararoatra miteny ataoko hoe amin'ny fomba ofisialy ve amin'ny anaranay mianada iny tenako sy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjavy satria izay mianada miara-miasa akaiky fa ny MNP tsy eo ambany fifehezan'ny tourisme akory fa eo ambany fifehezan'ny développement environnement et développement durable efa ndresaka tsara izay mianada satria iny ange tsy zavatra voazao akory zay lasa mody adala zany tsika raha voazao miresaka efa maninona ny ampakarina raha tsy zany mbola tsy teo amin'ny ministera ary izay mianada dia efa tapaka iny resaka iny fa tamin'izany ny tenako dia nangataka hoe mba aleo izy farafakely ny herintaona marina mihitsy zany satria novembre 2025 ny ono zay sy ny MNP dia hoy aho hoe eno zay saingandotsika maka herintaona mbany amin'ny novembre 2026 voampiarina satria mila serasera be zany zavatra zany mila ampahafantarina ny olona mazava hoe zao anie ny antony anaovantsika an'io anatsaratsika ny tolotra anamafisatsika ny fandripahalemana azavaina tsara ho ny antony dia afatsika manazava fa hitako hoe le fomba famaly zay moa ny atsika chercher la petite bête ozy izy ny fiteny dia mety hoe misy teny misolifatra kely dia lasa tany kokoa no fantohansaitsika fa mipaikady ahafahana mampita amin'ny olona ny antony anaovana an'ilay fampiakarana mila petraka tsara dia zay ny tenenako hoe mba mitondra kely ny tenina mianada sy ny DG ny MNP eto hoe raha ohatra nanohana atsika ilay izy fa tena ao anatin'ilay lalana anatsarana zay efa tapaka tany aloha iny zavatra iny dia anatin'ny fanatanterahana-tsika zao ny afatro farany dia ity averiko foana hoe ny toerana maministra dia tena tsy toeram-boninahitra tsapako izy androany tsy toeram-boninahitra io au contraire tena mihoatra ny eritreretinao no mety ho fanosora-potaka atao anao fa amiko toeram-panompoana ilay Girardot ary zay ny teneniko hoe any aoriana any
any orinany na aritra na oela na oaingana na nahoana ny fipetraka eto amin'ity toerany ity ampindramanareo vahoakana an'ilay fahefana toy iza hoe raha misy foana zavatra tiako tsaroana dia tsy ny hoe nandalo tamin'ny toeran'ny ministra fa hoe nisy kristianina nandalona indraindraikitra teto amin'ny firenena ary matsiaro aho hoe je me dois de me comporter comme tel dia zavatra rehetra resahana dia mahintsy mazava marina safidy moa io ny hoe ahoana ny fomba andraisana azy fa tena faly manana fotoana ohatrao afahako misaotra an'izay tena nanolotra ny ainy tamin'ny zavatra natao ohatra ireny afahako misaotra ny aminareo mpiara-miasa miara-mijoro tanatin'izany fahamarinana izany afahako misaotra ny vahoaka malagasy miaino fa tsy hoe izany lakolosy tokana hoe noana aloha kanefa misaotra anareo ihany koa izay mety hoe mitondra fanakianana na fanaratsiana fa tena mampirisika hiasa bebe kokoa reto reny ampandroso dia izay ny teneniko hoe ny préoccupation voalohany ny tenako lilira faralahy amin'ny minitry ny fizantany sy asa tanana androany dia tsy ny fanenjehana ny hoe izany manenjika fa ny fanenjehana ny tanjony eo aloha dia hoe tonga ny amin'ilay Madagasikara tafarina sy miakatra toekarentsika no sy ny fizantany sy asa tanana izay amiko dia fa valim-pitingeza be hoentiko any amin'izay ho aviko manontolo any saotra indrindra Girardeau Ramambasoa ianao no ankasitrana Ramatoa nanaiky ny vahiny tato anatin'izay fandarana manokana izay antony izay fanazavana tsara ho fantatra izay dia makasitraka asika tany an-tokantranony koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany veloma tompoky lasy tompo vavy veloma tompo